Mpijalim-bahoaka tokony hanala mari-boninahitra isalorany ny mpitondra. Fasahiranana andavanandro tsy mahatsapotena intsony ny olona. Fifidianana be ny tanàna mampitarana ireo kandida ny taratasy-ketra sy ny fizakana zoa. Arivan'ny talata fahatelo ny volana septambra taona 2024 manaritra ny fiarabana tompo klasy sy tompoka vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vonona tanteraka ny fandraisana ny fotoan-dehibe hitrotrona ambavaka sy hitsofandrano amin'ny maha kandida ben'ny tanàna Antananarivo any filoha Marc Ravalomanana miaraka amin'ireo mpanolontsaina izay iara-iasa aminy Rampitso etsy amin'ny Magrobeoririka no anatanterahana ity fotoan-dehibe ity. Asaina avokoa ny rehetra hiatrika ity fotoana ity. Everina fa tsisy ny sakatsakana satria fotoam-bavaka no atao hoy ny fanazavana fanadihadiany Ando Miaratina eo amin'ny saritsin-dratsariny Mathieu Prince. Ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ary azo lazaina fehifato mombana avokoa ireo rehetra ilaina andraisana ny fotoan-dehibe Rampitso ho an'ny tiky Madagasikara ety amin'ny Magrobeoririka. Dia efa fantatra hoe ny daty hanaovana ny fifidianana dia amin'ny faha 12 ny volana Desambra ary manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao ny fametrahana ny antota taratasy. Noho izany ny antoko tiky Madagasikara dia manana kandida na manerana ny nosy indrindra moa Antananarivo renivohitra ka asaintsika zany satria Rampitso alarobia amin'ny 10 ora maraina no hitrotrotsika ambavaka ny kandida atsika eto Antananarivo renivohitra miaraka amin'ireo mpanolontsaina dia ny Flora Valomanana zany miaraka amin'ny lista izay taritiny. Dia Rampitso zany no anaovantsika an'izay fotoana fitrotrona ambavaka sy fanomezana tsodrano azy ireo zay ho amin'ny andro Rampitso satria ny afaka Rampitso dia efa misokatra ny fametrahana zay atota taratasy filatsahako fidiny zay. Dia manasa antsika rehetrarehetra mpikambana rehetra ny antoko tiky Madagasikara boribory tany enina indrindra na ny foko timma na ny timma ny mpanolontsaina teo aloha sy ireo lista vaovao izay mbola mandrakitra an'izay listin'ny antoko timma amin'ny fifidianana be ny tanàna izay mba ho avy daholo tsika Rampitso. Ao ihany koa nareo tsy mpikambana ao anatin'ny antoko tiky Madagasikara nefa mpanohana mavitrika ary indrindra moa mankafy manokana ny Flora Valomanana dia asainy isika rehetra tsy akanavaka ny fotoana Rampitso ao anatin'izay fitrotrona ambavaka sy fitrofandrano kandida antsika izay ho avy daholo Rampitso. Hitanareo amin'izao fa efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny ekipa efa ao anatin'ny installation dia ny fahatongavantsika rehetra sisa no andrasana. Efa nanolo tena ny filohan'ny antoko tiky Madagasikara, efa nanana ny fanetretena mahakasika ny zavatra misy amin'ny firenena ankehitriny, mahakasika ny fitantanana Antananarivo renivohitra. Efa maneho fahavononana ihany koa ny lista miaraka aminy amin'ny fitantanana izany tanàna Antananarivo izany sy ny fiatrehana ny fifidianana dia asaintsika mpanarady rehetra isika mpikambana atao anatin'ny antoko timma anatevin-daharana sy fanometanana ary aneho firaisan-kina amin'izay fotoana Rampitso izay. Fotoam-bavaka sy fitsofandrano atao Rampitso ka tsy tokony misy ny endrika sakatsakana amin'ny fanatanterahana izany hoy ny fanamafisany. Tsy mieritreritra aloha isakatsaka dina moa tokony ho anakanana fivavahana mihitsy ve zany tsy azo atao vavaka no ataona eto Rampitso fitsofandrano ary raharam-pirenena satria ny fifidianana dia raharam-pirenena mandray anjara feno izay araka ny lalàna amin'ny zavatra rehetra miseho eto amin'ny firenena koinona ny anakanana aza mamboly korotana eto amin'ny firenena fa tsy tsara ny anaovana korotana izay ampilaminana eto izay Rampitso. Isokatra maraina ny vavahady ka anomboka amin'ny 10 ora maraina ny fotoana. Asainaraka izany mponina rehetra eto Antananarivo anao zava-dehibe ity fotoana ity ho tonga maro ety amin'ny Magrobeoririka. Ny tonga miaraka no fanombohana, ny miasa miaraka no fahombiazana. Araka izany dia Rampitso no fotoana ho an'ny rehetra ho fitsofandrano sy fotoam-bavaka lehibe ho an'ny kandida Marc Ravalomanana izay etsy amin'ny Magrobeoririka fa miantso ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny fitantanana-ra-panjakana mba hanamora ny fahazahoana ny pitsopitsony amin'ny antota taratasy firotsako fidiana ny mpanao politika. Taratasy roa no tena sarotra azo raha ny fanadihadiana eo ny resaka taratasy ketra fa ankoatra izay ny casier judiciaire na ny bulletin numéro 3 raha ny angom-baovao hatrany.
tokony tsy hijanona ho resaka fotsiny ny fakan-kevitra sy ny famelaberan-kevitra izay nataon'ny seny fa tokony ho ampiarina hoy ny fanazavana fanadihadiana eo amin'ny sary sindratsariny Andry Rakotomalala. Mahatratratra ny amin'ny iray tapitrisa ariary isaky ny kandida no vola takina amin'ny resaka hetra raha ny vaovao azo. Tsy voatery anana io vola io avokoa nefa ny kandida rehetra kanefa te hitondra ny anjara public no fambandrosona ny commune misy azy. Ny taratasy manamarina ny fizakana zom-pirenena malagasy sy ny taratasy araketra no tena azahoana fitarainana fa satrotra ny azahoana azy raha ny vaovao. Raha fitondrana te ampanjakany demokrasia dia tokony anamora ny fomba firotsahako fidiana amin'ny fifidianana io. Nanankiray tena sarotra moa ny fahazahoana ny certificat de nationalité. Ny faharoa dia ny fahazahoana ny olay certificat de régularité fiscale na attestation fiscale manamarina fa ara-dalàna ny olona anankiray candidat eo anivony fisika. Ka eo zany no nangatahanay amisiony aloha mba hanamora an'izany eo anivon'ireo rafitra mikarakara zany na ny tribunal zany na ny any amin'ny ivoketra maro samihafa manerana ny Madagasikara. Ny fanontaniana mipetraka koa zany amin'izao fotoana zao mazava tsara ny voaten'ny lalàna fa raha fonctionnaire le olona satria efa mandohetsy isareny isam-bolana saky ny mandray karama tapahany fanjakana dia tsy tokony itakina zany ataoko hoe attestation manokana na hanaova handoha vola manokana any amin'ny centre fiscal satria ina vie de crédit zay azo ny isam-bolana iny no afaka manamarina an'izany. Ny faharoa manaraka an'izany koa raha tantsaha le olona na chômeur dia tokony hetsatrano nefa mahavita an'izany zavatra zany. Mahagaga nefa mbola asainy olona ao amin'ny OVEC na any amin'ny SED mandeha mankany amin'ny centre fiscal lay candidat na ny prailista aminy handoha vola any amin'ny centre fiscal indray mandeha zay vola be le satria efa mananika ny amin'ny ray tapitrisa latraka kely isaky ny candidat zany. Dia amin'ny fomba ahoana moa ny ahitahan'olona vola be satria raha 10 na 7 na 7 na ao Antananarivo zao 10 mahery kely ny prailista na conseiller ahoana ny vola fanolona manao an'izany. Dia zay zany mba ilana fanazavana satria raha ny tokony ho izy tsy tokony forcer ny centre fiscal hamorona asa ao am'zareo ao le olona dia mandoha an'ilay minimum de perception. Karazana kajy politika no ambadika izao zava-misy izao raha ny faneho-kevitra ihany. Efa niseho tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ny miantra amin'ireo candidat ho ben'ny tanàna avy ny fanoherana ankehitriny. Amin'ny tenany demokrasia ny zava-misy hoy Paraina Auguste. Dia nanao anso mihitsy ny président Seny hoe mahamorainareo io taratasy io moa zany dia saiko sisy suite na le hoe asarotina amin'ny taratasy raha opposition fa moraina izy amin'ny sasany. Hitako tamin'ny solombavam-bahoaka teo andro raiky dia vita ny taratasy ny sasany dia fa ary amin'ny fitondrana ary iny dia misaotra ny Seny zahay aloha misaotra ny président Seny nanao hoe nianso taminy hoe mba hamorainareo fanomezan'io taratasy io koa manko le resaka administration io zao dia eo ihany le misy baiko ao hoe asaroto ny taratasyn'io an'ireo amin'ny opposition reo dia mba mampalailany le izy satria ny demokrasia ny tena potesika an'io demokrasia zay tena potesika ka sy mety le izy fa tokony amoraino ny rehetrarehetra anaovana n'le élection dia aleo le olo misafidiny le olonany satria ohatra n'izao hoe casier judiciaire dia misy teraka lavitra be dia mipetraka aty ohatra fa ka lavitra be le toerana ny dego mety izy teraky nefa izy vo candidat izy any vangain-drano ohatra zany ake tena manahirany daholo ane zany rehetrarehetra zany zay ny certificat de nationalité dia misy problème eo koa moa le resaka satratry koa avoaka amin'ity resaka 211 bis certificat de régularité fiscale aty inona daholo satria hoe ianao ohatra ianao mpamboly ianao dia tokony mandoha an'izao ianao zany misy impôt synthétique nefa ny olo ane mety soatran'izay mety chômeur le olo zany daholo zany dia ataosika hoe sakasakana daholo zany tovy tany tamin'le resaka tamin'ny députation igny ka engany niky sy mbola tara zao dia mba hamaly gn'anso nataon'ny président Seny igny amin'ny administration agnamora efa zahoan'ireny antota taratasy regny. Tokony tsy hijanona ho resaka ambava fotsiny ny dinika natao tamin'ny voamera-pirenena maleo tena amin'ny sanany fifidianana fa isy fanatanterahana. Izany no andrasana amin'ny fanjakana sy ny Seny amin'izao fotoana izao ho iatrany ny fanazavana.
fambolon'izay tontolo ny fifidianana izay atrandry dia ao anatiny amin'ny fiatrehana tanteraka ny fifidianana ho ben'ny tanàna amin'ny volana desambra ho avy izao ny eo anivo ny firaisan-kina. Misy ny drafitra politika vaovao apetraka mba ahafahana manatratra ny tanjona. Isan'izany ny fifanohanana eo amin'ny samy kandida ho an'ny fanoherana raha ny fanazavana atrandry. Arak'izany dia isy ny paikady izay apetraka amin'ny tsy fandrotsahana kandida ho an'ireo komina sasany toa ny Tomasina voalohany. Mazava ny tanjona ho an'ny firaisan-kina dia ny fikatsahana fampandrosoana avy eny ifotony isitrahany malagasy sy ny sorehetra ao amin'ny komina misy azy. Fanadihadiana. Asakasaka izay manofo ratsy ka matahotra ny iverenan'ny fomba ratsy fanaony teto amin'ny firenena hatramin'izay toy ny fandrombam-pahefana amikery. Mazava ny an'ny firaisan-kina fa andray anjara amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ho fanarenana izao faravana eto Madagasikara izao no tanjona hoy ny mpitondrateny ny firaisan-kina. Ankoatr'izay notsipihany fa tsy misy lalana mamaritra fa rehefa avy mirotsaka ho kandida filoham-pirenena dia tsy mahazo manao ho ben'ny tanàna na député. Mananjo ny olo-pirenena anapa-kevitra amin'izay fomba hitondrany anjara birikiny anavotana ny firenena. Hoe sisy lalagna manakana aloha hoe avy kandida président anao na hoe avy président ianao ka tsy mahazo milasaka na maire na président na fokotany na député na ino azo atao daholo zany. Ireo olo regny dia olo voniny koa zany mitondra anjara birikiny amin'ny fampandrosoana firenena. Raha nandeha sara ny zavatra teo angambany dia tsy lasaka ndray satria misy zavatra tokony amboarina zany amin'ity Madagasikara ty. Avela izy lasaka raha sy nilasaka indray io dia afa indray ny teneniny io fa mataotry ho resy zao zay izy nilasaka dia atao daholo ny foroniny daholo ny zavatra rehetrarehetra. Za dia mitena aminareo hoe tondra anjara birikiny amin'ny fampandrosoana firenena izay ny ilasana izy ireo zay mba manetry tegna ka da manetry tegna ireo ilasaka am'io satria mba te hampandroso ny faritry ny ohatry rola razeraka any Tamatavy hitanareo zavatra mahazo any Tamatavy hitanareo zavatra misy Antananarivo mba te hitondra zavatra vaovao koa zany ny président Marc Ravalomanana mba hagnovany io resaka poubelle sy nama eto amin'ny firenena eto amin'ny tananarivo kapitalisika nge zao ny agnisin'ny an'Afrika ny farany maloto zany ve tsy mba mamagnatra zany mba mamagnatra an'izany mba te hagnovany zany ny candidat Marc Ravalomanana tena nanetry tegna izy tokony hotoagna sika tokony arabaigna zay izy amin'izany zavatra toesaignany zany. Tsy androtsaka kandida ho ben'ny tanàna ao Tomasina voalohany ny firaisan-kina fa manohana ny solombavam-bahoaka rola ratsiraka. Tsy maintsy isy ihany koa ny paikady tahaka izany apetraka manerana ny komina eto Madagasikara ho hatrany ny fanazavana. Zahay dia rehefa misy olona kandida anankiray ka sara toerana dia fantatra hoe tena mpanohitra fa tsy hoe manao sary indépendant dia mivadika ry dia mandasaka zahay tsy mandasaka zay dia zahay zany ny firaisan-kina dia anona ny kandida rola ratsiraka ny Tamatavy. Zay no ataonay isaky faritra rehetrarehetra zao satria hitasika ny résultat-ny tamin'ny solombavam-bahoaka teo ke Roland Rasiraka no lasa voalohany ary mety nipodroa igny raha ohatry ny kambana zahay fa izao amin'ity ty izany dia hitanay lesoko amin'izay zavatra zay dia zay anoagna ny Roland Rasiraka. Tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoan'ny malagasy sy ny firenena ny firaisan-kina. Tsy anoana no sady tsy androtsaka olona mpamadika palitao koa ny vovonana. Mazava ny tanjona dia ho fampandrosoana marina miainga avy eny fotony. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa raikitra ny fitokonana nataon'ireo fokon'olona leo ny fahatapahan-drano sy ny fahatapahan-jiro lavarendry tetsy Ambatolampy Ambohimanarina ny maraina teo. Fanjakana miseho any ivelany fotsiny no misy eto fa tsy mijery ny fahoriam-bahoaka. Mitaky vahaolana vaingana sy aingana izao fampijaliana ny vahoaka amin'ny resaka rano sy jiro izao ho hatrany ireto vahoaka ny lanja sora-baventy naneo ny tsy fahafaliany. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy ny zatsariny tahiriny aina. Dia matolo parain'andro amin'ity tsisy rano mitete mihitsy na kely ary. Maribonina anareo miravaka be nefa vahoaka anareo mirefarefa amin'ny tany. Dia hoana moa zany président zanakao aty mahantra nefa ianao any an-dafo milingilingy be ahoana zany raha tokantrano ve ianao ny ohatranina tsy misy nefa ianao mandehandeha raka zao faritany rehetrarehetra zao inona no an'ny vady aman-janakao. Tsy atoandro, tsy alina, 5 volana izay fa irany ny ponina eto amin'ny fokotany Ambatolampy Ambohimanarina. Miaro toro mandramarain'ny andro, miandry sy milahatra rano, saingy tsy misy, na dia indray nitetea zany pompy. Tsy vita ny fijaliana noho ny tsy fampiny torimaso fa miteraka olana ho an'ny samy mpiara-monina ny zava-misy. Ny antony grevena zao dia ny rano, zany ny antony grevena izao.
mipiaka zao mila rano any an-dobo makaraha vao maraina no landeha sasy tsisy rano any an-dobo tsy avela tompona dobangalana rano any any anaty vovo ronjato ndray bidon tsisy rano indray mpandeha amin'ny alina adiny roa ihany mandeha ny rano a dia tsy mandeha indray mandritra ny herinandro ny mponina eto aminay a no misy mba mifanafitra mandeha makany Andramena mandeha makany Amboroy a maka amin'ny sarety a dia vidina R10 ny ray bidon tena mijaly izahay R10 ny vidin'ny rano iray bidon kanefa rano ohatrany amin'ny 9 bidon mavo vao mahavita sasa lamba ny pampanasa lamba nefa tsy mandoa ny vidin'ny rano fa ny vidin'ny lamba voasasa ihany no omeny mahatsiaro sahirana noho izany ireo mpanasa lamba nefa zay manofatrano mananjanaka mianatra tsy misy fidiram-bola koatra nytika fanasana lamba zay nefa ny rano vidina 5 000 ny bidon alaina any Amboroy any Andramena ny tompon-drano tsy manampy ny vidin-drano fa zay vidin-drano omeny ihany dia zay no manampy ny vidin-drano fa zay te andray vola satria zay manofatrano dia tsy maintsy ataonay rano zay vahaolana anafitan'le lamba andraisanay karaha mandoavanay ofatrano nefa mieritrerety raha lamba 30 zany no sasanao raha tsy rano 5 bidon na 9 bidon tsy mba vita an'izay tsy ny rano ihany fa ny jiro koa dia mampikaikaika ireto-ponina ireto tokony andoha vola amin'ny vahoaka ny jirama manoloana izao fahabangana izao fa tsy ny vahoaka hatrany ho takiana faktiora na mandeha na tsy ny jiro sy ny rano ny jiro ihany koa dia izao ny jiro koa amin'ny 9 maraina ny tapaka amin'ny 9 hariva vao alefana dia mandeha kelikely a dia mijanona indray ohatrany tapatapaka tena ohatrany hoe tsy mba vahoaka ve zay tsy hitany fanjakana ve mahazo anay tena leo le olona satria na le fitaovana ohatrano ara lasa simba foana isaky mihitsy satria velona kely le jiro dia tapaka dia rehefa tapaka le jiro dia tapaka miaraka amin'ny rano zao zay teto efa 3 semaines na tsisy rano tena efa mitaraina mihitsy ny olona rehetra mahantra le olona dia jirama milaza fa hoe asina penalité zany isaky ny tarany fandoavana anazy ka mba manontany an'le jirama zay hoe ohatrinona ndray zany no alohan'le jirama no amin'izao 3 semaines zao a tsy misy rano eto amin'ity faritra Mbatolampo ity mba ohatrinona nalohan'le jirama zany aminay mba tokony mahazo an'izay koa le vahoaka fa tena fa mampalahelo loatra le fiainana iainanay tompo ka dia asa raha mba misy mihaino zay teny zay fa mba ilainay a ohatrinona ny alohan'le jirama aminay zao raha izao zava misy izao dia tokony analany maro-boninahitra isalorany ny mpitondra satria tsy mifanaraka amin'ny fahorim-bahoaka ireny fanjakana miedinedina any ivelany fotsiny no misy eto ho hiatrany ireto vahoaka ireto président hoe marina ve ny teny président le tamin'le teria mamasina hoe vetivety dia ho amboaritsika ny jiro hoe atao ahoana ny jiro na atao ahoana ny jiro sa hovonona mihitsy zay malagasy rehefa hovonona zay président dia le vola zany a meo an'izay ekipanao any daholo ny vola fa dia sasandratrarera zany tsy malagasy tompo koa fa dia ireo ihany zany malagasy a dia ny sisa zany a inona tompo malagasy sa inona ny sisa tompo ka manomboka androany président rehefa ohatra ka lainga no atao eto amin'ity Madagasikara ity a dia zao esory daholo reny voninahitra rehetrarehetra nareo reny fa vahoaka nareo ara mahantra nefonareo mireharehany velany ihany hoe zay ohatr'izao zay ohatr'izao nilaza iretom-poniny fa hitoy hatrany ny fitokonana mandra-pivahany olana atrean'izy ireo fa mahakasika izay vaovao izay indrindra dia ankoatra ny fitangana vidim-piainana dia isany atoe zavatra maso rena sy mampitabatabany maro ny tolotra omeny orinasa jirama orinasa nanana ambombava nefa ny jirama talohan'ny taona 5 sy 2 goavana ny fahavoazana ankehitriny kasatra ny fanarenana ary miantraika isa-tokantrano sy isam-batan'olona izany na dia efa nanafarana olona avy any ivelany aza ny itantana sy anarina ity orinasa mpanjakana ity ny mpanjifa no mizaka ny vokatry ny gaboraraka sy ny tsy faiza mitantana hoy nisy olombavambahoaka Totsoa Andria Mampandry fanadidina eo amin'ny saritsy ndatsarany atahiriny aina atrandy mampikilainy maro ny tolotra omeny ny orinasa jirama ho an'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao efa nisy ny ainana fohy vokatry ny fahatapahan-jiro tsy ny jiro ihany no olana goavana eto amin'izao fa hatramin'ny rano dia tena mampiteny ny mona ihany koa
ny arandrehetra nahita ny fitokonana nataon'ireo mponina tetsy Ambatolampy-Ambohimanarina ny maraina teo. Mijaly ny vahoaka, tovoka ka tonga amin'ny zavatra tahaka izany foana vao mandray fanapahan-kevitra ny fanjakana hoy ny solombavam-bahoaka izay voafito tao amin'ny ity boriboritany ity. Ny jiro dia tena tapaka lava. Ndra zao misy an'izany hoe 2 andro 3 andro tsy misy dia inona no sotronin'ny olona, inona zany no andronin'ny olona, misy zaza ikamrena vavy eny misy inona ny jiro tena tsisy dia mijaly ny olona eny. Dia noho izany zany efa fokotany maro nanao hetsika zany amin'izay fietsehana zay ary andro any zany dia hitantsika koa fa tena hoe ny kioma daholo ny vahoaka dia hitantsika anao zao fa ny fokotany Ambatolampy teo Ambohimanarina zany dia renindroatra reny ny olona noho izay hoe fahadeserana zay rehefa zon'ny olona mahazo rano madio, mahazo jiro. Ny jirama miakatra lavany nefany ny jiro tapaka. Hitantsika nke amin'ny firy alina, amin'ny 20 alina ny olona, amin'ny 2 maraina, amin'ny 3 maraina, amin'ny firy milahatra dia miaratra dia eny amin'ny arabe no matory ny renim-pianakaviana, ny raim-pianakaviana, ny ankizy mahotra fonga zany. Efa nanao antso foana mahasolom-bavam-bahoaka na dia iandrasana ho tezitra ohatr'izao foana ve ny olona andorom-pony hoe voaingana koa zao ny fokotany Andramena, ina nosy vava Kambodia sy ny Akazomanga maro iny zany mihetsika ohatra amin'izao dia mimafimafy zao izy dia mino sy manantena fa dia mba andray fepetra ny fanjakana sy ny jirama zany amin'ity jiro lava sarantabaka ankoatra ny vidim-piainana izay miakatra sy tsy fandriam-pahalembana koa eny Ambohimanarina dia vakotra ny lava isan'andro isan'ora na atsa na tanàna satria manarotsa le jiro tapaka zany ny mpamaky trano dia tena hoe vakotrano foana eny Ambohimanarina dia mijaly. Na tiana na tsy tiana dia vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy famotehana ninina tao izao zavatra izao ka izao vao samy miaina ny gidiny ny rehetra. Orinasa mahazo famatsim-bola avy amin'ny fanjakana isan-taona ny jirama saingy izao ny tolotra azo nomena ho an'ny vahoaka ho hatrany ny fanazavana. Misy vola be misy anatotofana ny resaka jirama io, ny DG olona avy any ivelany tsy gasy, misy gasy mainka eto mahay an'io, mahay mamahana io le olona avy any ivelany le apetraka ho DG eo sady tsy mahalala ny zava-misy, tsy mamany olona ny hatramin'izao lasa eta mavesatra ny karama no ohatr'iny nefa dia vao maika tena hoe gravy ny fatapahana rano sy ny jiro lava ao anatin'izay. Tsara ny manamarika fa talohan'ny fanongoana-panjakana ny taona 2024 dia nanana ambombava sy tombom-barotra 9 miliara ariary mahery ny jirama, 10 taona ty aoriana bokan-trosa Anarivo ny miliara, ny 700 amin'ny eto Antananarivo no voasikajy ho faritra mavo tsy misy rano afa-tsy amin'ny alina ary 800 ny faritra mena izany hoe tsy misy rano mihitsy araka ny tarehimarika avy amin'ny jirama. Ny volan'ireo mpandrara sy ny mpamatsy madinika eo amin'ny 720 miliara ariary andry no voalaza fa voarakotry ny vola azo avy amin'ny faktiora ka azo efaina fa ny an'ireo be tsy maintsy ilana vonjy amin'ny fanjakana. Raha atao kajy dia 520 miliara ariary isam-bolana mandritra ny fitoam-pitondran'ireo mpitondra vao makasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo kosa indray dia hitarafana ny fahampotehana ny tanàna Antananarivo ny fasahirana ny mponina ankehitriny na io amin'ny lafiny fanabeazana na ny fahasalamana tsy ampy sy tsy araka ny tokony izy ihany koa ny fotodrafitrasa indrindra fa amin'ny fahasalamana tsy afaka mitsabo tena intsondry ny akamaroan'ny mponina fa miditra amin'ny fanaovana dokotera tena ialana amin'ny famoaham-bola betsaka tsy lazaina intsondry ny fahasahiranana ateraky ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa tena ilain'ny mponina andavanandro. Nanamafy ny tetsy ankilany zany ny sendika eo anivony tanàna Antananarivo fa maika ary lahara-pahamehana ny fanadiovana ny tanàna sy ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo. Fanadiadiny andro miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince. Manao dokotera tena izay sisa no any eriny akamaroany tokantrano eto Antananarivo raha tojo tsy fahasalamana manoloana ny fahasahiranana sy tsy fampina ao tokantrano. Ny aza marary ihany satria na ny fanafody aza tsy takabety fa mbola andoavam-bola. Tena sarotra ny fitsaboana, sarotra ny fahafana satria raha mahita ny fahasarana amin'ny vahoaka dia tsy takatra ny vahoaka intsony ny saram-pitsaboana. Raha sendra mahalala ohatra dia azo ilay mitsabotsabo tena alohan'ny olona mitsabo tena satria ho any amin'ny toeram-pitsaboana izy dia
tsy manana le fahefa mividy satria lasaritra tanteraka ny lafo fitsabony eto amin'ny CSBD io tokony maimaipoana ny angatahana angambany maleo mba ho zakany tsara babem-bahoaka ny fitsabony eto amintsika fa tena marary ny fitsabony. Faritra maro eto Antananarivo ankehitriny no misedra olana amin'ny tsy fampiny tom-pahasalamana zaka ny fahefa mividiny tsirairay toy ireo miankina amin'ny fanjakana mba hanalefahana ny vola mivoaka. Ny eto aminay koa moa zany ny CSBD io anankiray ihany dia sahirana be le olona satria raha misy fitsabona zany zao eto aminay dia milahatra be eto hoe manao vaksiny aloha ny olona eto ny sasany zany tsy maintsy mandeha mamonjy any Mahamasina anao zany io zao tena manahirana le olona satria le olona zany tsy ampy le eto manana dia izay zany mila tokony ho ampina zany le CSBD eto aminay satria kery nefa le raha hitady an'le fanampiana koa zay amin'le CSBD le toerana ametrahana le CSBD koa tsisy satria efa tena teriny eto amin'ny faritra misy anay zany efa tena tsisy toerana azo anaovana azy zay mibetabeto aminay zany dokotera leto dia tsy afaka mandeha an'le olona satria le fahefa mividy tsy ampy. Iry amin'ireo tondro mantarana ny fasahirana ny mponina ny tsy fampiny ny fototra-afitrasa afaka nampy azy ireo amin'ny filarana andavanandro. Voakasika izany ohatra ireo fototra-afitrasa ampidiovana sy fahadiovana izay antoky ny fahasalamana. Tsy voahaja intsony ny fahadiovana fa samy manao izay mampety azy ny tsirairay manoloana izany. Vokany miparitaka ny loto tsy misy intsony ny fananjana ny tontolo manodidina fa simba sy potika avokoa. Ho an'ny faritra sasany toeram-pivoahana iray misahana mponina 7 arivo mahery. Ny fototra-afitrasa moa zany efa tsy misy tsony zay nefa mila tokony hitady ONG mba hoe hanampy anay amin'le fototra-afitrasa ohatra ny borne fontaine zao nay tsy ampy éclairage ihany ireny tsy ampy ny bassin tampon tsy dia tsy ampy ny WC public tsy ampy dia mila ampiana zany izy nefa le ety manana amin'izy koa le olona zay tadiavanao an'le toerana koa dia tsisy amin'ny toerana moa zany izy dia tsy hitanay zay anaovana an'le olona eto amin'ny faritra tsy ampy zao WC aminay zany raha ty fokotanana ity zany zao WC public ray nataonay zany ianina eo amin'ny 9330 ny CSB ray dia WC zany ray dia ny borne fontaine ohatra zay manana anankitelo zany ny pompy fa eo amin'le resaka WC zany tsy dia maraka. Miankina ny syndika eo nivon'ny tanàna na Antananarivo fa maro ireo fanatsarana tokony atao laharam-pameana eto Antananarivo ankehitriny. Ankoatra ireo fototra-afitrasa ilaina andavanandro tokony masoana ny resaka fahadiovan'ny tanàna sy ny fanamboaran-dalana. Ny laharam-pameana aloha dia voalohany indrindra aloha ho an'ny Antananarivo tena laharam-pameana ny fanaovana ny lalana dia izay aloha zany zao anisan'ny zavatra anankiray tena maika fa faharoa ny fanadiovana ny tanàna koa anatiny. Fa nefa ny azy zao le izy raha fa ohatra ka hanadio tanàna ianao na hanao lalana ianao ka piasa tsy mandray karaha mara-dalàna dia tsy ho vita koa le izy. Zay zany le mahatonga ana miteny le hoe ny piasa no stylo ny antsa sy ny rehetrarehetra fitaovana entina tanteraka anazy. Potika ny tanàna izay sisa mahafehy azy raha atao mpankitokana sy indray-pimaso ny zavamisy eto Antananarivo ankehitriny. Tsy mendriky ny mahareny vohitra azy manoloana ny fiainan'ny mponina andavanandro. Vahaolana maritra tsy misy miamafatrany kosa ny fampitehana iainana isanandro. Sary mazatra satria tsy mety voavatra eto ny resaka loha tsy fako eto andrenivohitra. Misavovona etseroa ny fako ary tsy voadio efa antaonany maro ny toerana maro. Betsaka nefa ireo voka-dratsy ateraka izany ho an'ny loto manokana. Tsy misy azo atao anefa atreto fa miandry ny fandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra no anyhery ho an'ny mponina fanadiadiny sitraka raha tovina ambinitsoa eo amin'ny sary sy ny ratsariny ny aro-tanjona. Miaina anaty maloto, fako sy tsy fahasalamana ny mponina eto andrenivohitra ankehitriny. Efa antaonany maro no tsy nisy ny fandraisana andraikitra teto, santiona ny ety amin'ny Ouest Mananjara, Paraky ary Maderanamotana. Tsy misy mandroaka ny fako ary misafofona izay tsy izy, mameno ka manetsina ny lakan-drano sy ny arabe. Heritaona izay tsy nisy nandroaka ny fako tety raha ny fanazavana, ka izao mampitaraina ny mponina sy ny mpivarotra izao satria tsy azo ianana intsony. Miparitaka ny lalitra manerana ny tsena kanefa dia fivarotana ny masaka sakafo maro samihafa ny fotom-piveloman'ny olona eny an-toerana. Vokany tsy mandeha ny tsena, zariangy sy mameno ny tsena fotsiny ihany ireo entana. Mora andairana aretina ny mponina fa indrindra ireo zaza mipetraka sy monina ety kanefa ny fidiram-bola miainandreo manalina. Lesoka efa mahazatra ny tsy firarahinan'ny olana ety fotony. Rehefa fotoam-pividianana ihany no misy mahatsiaro ny mponina ety, saingy rehefa tonga eo amin'ny toerana izy ireo dia manadino sy manilika ary manao ambany maso tsy hita ny zavamisy. Io zao tamin'ny propagandan'le filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka reny nisy naka dia izay. Sisy naka intsony.
tsy dia mandeha ny tsena amin'izao rehefa misy fotoana mba hoe madio zany dia hitanao mihitsy hoe hafa le mivarotra amin'ilay madio. Ny fomba fiainana eto zany dia tena zay dia tena mijaly mangataka ny fitondram-panjakana mba hijery manokana ny zozordira be izao fa tena mijaly zay satria eto ny sakafo akaiky ny hena akaiky ny laoka eto mijaly be mpanjifa eto aminay mangataka ny fitondram-panjakana mba hijery manokana mihitsy mba farafaratsiny ao anatin'ny herinandro indroa mba tonga mba makan'ilay zordira ny lalitra ny aretina efa betsaka nefa ny kasibosy tokony asa betsaka nefa ny tsy liana amin'ilay kasibosy ilay olona tsy mety hanao kasibosy. Eo indrindra tsika izao mijaly be zay rehefa amin'ny déborde satria ohatra zao mandeha zao misy ny tomobile mandeha dia mijaly be dia manao tanamaro izay mpivarotra milatsaka tsehatra izay mpivarotra no mampiakatra an'ilay zordira manilika ampiakarina ilay zordira. Ilay sakafo zany no tena tokony zany sakafo saripady nefa ilay lalitra jere ka eo indrindra tsika izao zay zany zay mpivarotra zany tena manontany tena mihitsy ny hoe le commune ve tena tsy miasa mihitsy miala tsiny amin'ilay fomba fiteny hoe le commune ve tena tsy miasa mihitsy marina ve hoe sahirana izy amin'ny asany fa tokony mba jerena manokana mihitsy le resaka zordira surtout zao andron'ny lalitra andron'le valana aretina. Efa ela nitsetsina ny lakan-drano tototry ny tsikafona sy ireo fako tsy voaroaka ka zary manampitrotraka ny fahavoazana. Voalohany indrindra aloha zany dia momba an'ilay canal tsetsina be mihitsy n'ilay canal le ty aminay satria noho le zordira miparitaka dia mba mangataka ny fitondram-panjakana ny apipa rehetra any ambony mba hijery manokana an'le Ouest Mananjary paraky Maderana Motana fa tena ny lakan-drano dia tena tsetsina zordira fako loto dia miparitaka ny lalitra nefa ny valana aretina zao mbola tena manjaka eto amintsika fa mangataka anareo any ambony mba hijery manokana le fokotany misy ena ety zany rehefa avy ny orana dia izay mihitsy miakatra moa le tsikafona mebetsaka ny zordira zao hitantsika izao dia le rano miakatra lasa misaoty makaty zany le rano. Tsy misy intsony ny fahadiovana ary zary nofo sisa araka ny fitenenana ny hoe fahadiovana talorany eto andrenivohitra mila olona vonina andarina sy hanadio azy Antananarivo mila olom-pirenena vonina iova sy hanova toe-tsaina koa ka handala amin'ny fahadiovana. Vovy amin'ny sampana mpamonjy voina kosa dia 4 ireo trangana aitrano teto andrenivohitra ny taona 2024 ny tombo 400 izany ho an'ity taona ity nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana jolay rasa teo. Raha ny tarehimarika avy amin'ity sampana mpamonjy voina ity maro ireo antony mety teraka ny aitrano sy ny doro tanety eo ny tsy fitandremana fa eo ihany koa ny fiakarana na fidina ny elinjiro tampoka ny fampikasoan'ny fil mitondra ny herinaratra fa eo indrindra ihany koa ny fanahinina tsotro zao ao anatin'ny vanim-potoana mampirongatra ny aitrano isika amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana atranty liva vonjiny aina sy ny aritanjona no mitondra amintsika ny antsipriana izay. Ny fifampikasoan'ny herinaratra no antony voalohany mahatonga ny aitrano eto andrenivohitra hoy ny sampandaharaha mpamonjy voina. Ny tandrevaka ny tsy fitandremana amin'ny fametahana ireo fil na ny fanajanonana ireo zaza irery ao an-trano dia anisan'ny antony be miteraka ny aitrano. Ny volana jolay ka hatramin'ny volana novambra no fotoana mahabe ny aitrano sy doro tanety. Mampitaraina ireo olona tratry ny voina tampoka ny fahataran'ireo mpamonjy voina izay mahatratra ora ray na roa aoriana amin'ny fitrangan'ny loza. Amin'ny ankapobeny miezaka ny tonga ara-potoana izany hoe fotoana feo arak'izay azo atao ireo mpamonjy voina. Aorian'ny fandraisana ny antso saingy misy fotoana noho ny antony tsy miankina amin'izy ireo mahatonga ny fahatarana rehefa misy ny aitrano. Eo koa ny olona fitohanana eny an-dalana na koa ny fahalaviran-drano raha eny amin'ny faritra avo. Fahitako anazy aloha tsy fitandremana hoe misy afo ohatra dia tsy maty tsara ny ao anatina trano na resaka circuit électrique. Antsy dia ela be zay vao tonga ny mpamonjy voina dia mitatra ihany nefa ny afo. Izy loha fahazahoaka azy vanim-potoana ny aitrano mihitsy ny azo atzao satria ny volana ohatr'izao any matetika tena betsaka ny aitrano nefa koa misy tsy fitandremana tsy tonga amin'ny ara-potoana anatsona azy ny pompe fa tsy tonga ara-dalàna amin'ny lera tena tokony mba hoe tena mijena an'ilay izy mangataka ny zareo mba ho tonga amin'ny tena hoe amin'ny lera fa raha ohatry amin'ny 20 ianao miantso ny zareo amin'ny ray sasany amin'ny ray any izany
any izy vao mety tonga miantso ny fitandremana sy ny fahamelona moa ireo mpamonjy voina satria tsikatra fa ny tombo firetan-trano tato ato eto Andrenivohitra raha 9 zany tamin'ny taona dasa tafakatra 920 kosa tamin'ny tapany taona ity nanamafy ny teza tsara rano fa maimaimpona ny fiantsona ny mpamonjy voina amin'ny laharana maintso 20 ary maimaimpona koa ny asa rehetra izay ataona raha toa ka ao anatin'ny boribory-tany enina eto Andrenivohitra no miseho ny lozy. Tontolon'ny asa tanana tsikatra fa miavitsy ireo toerana fakana vato na ny antsoina hoe kariera eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsampy ihany koa ny fitaovana entina manao ny asa tanana vita amin'ny vato kanefa dia asa isan'ny mahavelona tsara izy ity ary isan'ny miroborobo eto amin'ny sika amin'izao fotoana izao. Etsy ankilan'izay ihany koa dia azo ampiasaina amin'ny toerana maro ny asa tanana vita amin'ny vato na eny an-jaridaina zany na any an-tokantrano. Fa ny adediny ny asitraka karatovina Bentsoa eo amin'ny sary Sindratany niaro tanjo. Akora fampiasa rehefa manao trano, lalana, tamboho, ny vato. Azo anaovana haingo sy asa tanana maro ihany koa nefa ny vato. Anisan'izany ireo haingo fatao amin'ny fasana, ny seza fipetrapetrahana, ny latabatra eny an-jaridaina na ao an-trano, ireo sary vongana sy ny maro samihafa. Ekipa maro no mifandrimbony eto amin'ity toerana ity, miasa vato miaraka amin'ny Garochelle. Misy ny asa no vita amin'ny tanana, fa eo koa ireo tsy maintsy mandalo milina vao tafavoaka tsara. Manomboka amin'ny 2 ariary ny fanjifany eto ary mahatratratra any amin'ny 10 ariary no miakatra any hoany zany. Samy manana ny vidiny arakaraka ny endriny sy ny habeny. Miainga amin'ny asa famoronana avokoa ny asa eto, ankoatra ireo mpanjifa izay efa mandefa mialoha ny endrika tadiaviny. Miankina amin'ny fahasarotan'ny asa na tsy ny fehim-potoana ahavitana ny asa. Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 2 volana ny fehim-potoana ao amin'izany, toy ny asa tanana rehetra, maro ireo olana sedraina raha ny eto amin'ity toerana ity manokana. Olana resaka asa tanana zany sao tena betsaka ny olana fa samy manana ny tandrify azy, fa amin'ny resaka momba ny vato zany zao resaka materiel aloha ray satria zany eto amintsika mbola tsy vita eto amintsika na amin'ny masinina na ohatr'izany mbola afarana avany velany. Resaka produit ampiasaina ao anatiny ihany koa. Dia ny faharoa ihany koa efa somary manodidina an'Antananarivo efa somary betsaka ny manao vato efa somary melany zany ny vato amin'izao. Amin'ny ankapobeny misy mahasamihafa ny ampiasana ny lokona vato. Raha ohatra hoe ny loko mainty izy sao matetika ampiasain'ny olona any amin'ny paiasy amin'ny lakozia ohatrohatr'izany, carreau mena ohatra na ny gris ataon'ny olona carreau ohatr'izany. Fa amin'ny ankapobeny ny gris no anaovana décoration amina fasana amina Iray amin'ireo mpanao izany asa tanana izany i Fredy, mikapoka ny vato ahitsy no tena anjara asany eto. Talenta nolovainy tamin'ireny raha ny azo manokana ary mbola kely izy dia nilovo tamin'izany. 404 ariary isaky ny vato eto no azony ary arakaraka ny vato vita ny vola raisiny. Manala sirifasiny zany zao manitsy dia avy eo manadio. Ty zany be dia be zany zavatra azo vitina amin'ity azo anaovana tamboho izy, anaovana trano, mitatezana ihany zany tsy atao amin'ity vato madio. Misy atao masinina eo dia misy koa atao tanana. Mbola zaho ihany hoe miasa anao asa tanana mitaye. Ny fahasarotana amin'ity? Ny fahasarotana indrindra anatin'io zao dia misy sarosarotra raisinao, misy mora atao, misy hoe ratsiratsy ny vato dia sahirakirany ianao vao mahavelona azy ho plakara. Dia misy eo koa anatin'ny asa koa misy moramora kely eo. Tena mahavelona io. Tsy asan'ny maika sy ny kamo ary mila fikaliana tsara ny asa tanana vita amin'ny vato mba hampivoaka ny endriny sy mba hasarika kokoa ny mpanjifa. Ary arakaraka ny anaovana ny asa tsara no mampivoatra sy mampitombo hatrany ny vato. Fa vaovao milatsaka izao hariva izao dia fantatra fa mbola mitohy ny fitokona n'ireo amponina eny Ambatolampy Ambohimanarina no ny resaka jiro sy rano izay. Mampitaina amintsika eo ihany moa ny akon'izany rehetrarehetra izany sy ho an'ny rampitso. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia tanteraina any Beijing Chine ny fionambe momba ny varotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny Afrika sy Chine. Tompona ndraiky mpanjakana sy lehibe na orinasa no mikondo hatramin'ny alatsinainy lasa teo momba ny fampiasam-bola sy ny varotra eo amin'ny firenena afrikana sy ny sinoa. Floria Andrianarivo sy Andra Kotomalala no mitatitra ny antsiprian'izay.
ny fianakalo-hevitra momba ny fomba anamafisana ny fialana sara toe-karena eo amin'ny Chine sy Afrika ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ireo mpandrara sinoa sy afrikana. Fantatra fa anokana loharam-bola anomanana ireo sehatra manandanja ao Afrika i Chine ampitombo ny fampiasam-bola amin'ny sehatra-pamokarana toy ny fambolena, ny angovazavazina ary eo amin'ny sehatry ny toe-karena nomerika izay mamokatra hery vaovao sy kalitao avolenta anatratrarana ny tsaratsara kokoa hatrany. Fiarahamonina antokisan'ny mavitrika indrindra eran-tany i Chine sy Afrika mitombo ny fifamenoana eo amin'ny lalan'ny fampandrosoana any Chine sy Afrika mba hahazoana tombony amin'ireo sehatra ireo. Mila manam-pahaizana sy mpanome tolotra ara-bola mahay sy azo anteherana tanteraka amin'ny fahafamanao sy fampiasam-bola sy varotra i Chine sy Afrika. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompoko lasy sy tompoko vavy tamin'izao ariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorany ireo teknisiana nampita ny sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany antokatrano tany azadio ny fotoana rampitso etsy amin'ny magro beoririka izay anatanterana ny fitombavaka ho fitsofandrano sy ho fanlorana ny kandida Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Ny sampana fampalalambo vao no mametraka ny soavatsara fa ny fandarana kosa mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBS. Veloma tompoko.